Ivatio amin'ny pejy toekarena kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity. Nahitana fihenana 30 isanjato ankehitriny ireo vokatra azo avy amin'ny arenan-dranomasina eto Madagasikara. Miantraika mivantana amin'ireo mpandraharaha madinika izay fidina ny vokatra an-dranomasina izay. Nanjary niakatra hatramin'ny 70 isanjato amin'izao fotoana izao ny vidin'ireo hazan-dranomasina eny amin'ny tsena. Fa nadiadiny ny fandresena miray eo amin'ny sary ny farany aina Razafindravelo. Na dia ny 80 isanjato ny arenan-dranomasina amin'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasimbe indianina aza no hita eto Madagasikara, dia nahitana fihenany ankehitriny ireo vokatra sy arenan-dranomasina eto amintsika. Antony lehibe mahatonga izany ny fisian'ny fitrandrahana tsy manara-dalàna. Tafidina hatramin'ny 30 isanjato noho izany ireo vokatra izay azon'ireo mpisehatra amin'ny hazan-drano. Isa mitaraina noho izany ireo mpivarotra ny hazan-dranomasina maina. Ato izay izao patsakely be dia be. Izao nefa lasa tsisy mihitsy ilay izy. Taloha izao raha manapatra ramina taonina ary ianao dia misy. Fa izao ilay izy lasa tsisy mihitsy. Vitsy ny vokatra miakatra avy amin'ny rano. Vokatra izay fihenan'ny arenan-dranomasina izay ihany, dia tsy maintsy miakatra ihany koa ny vidin'ireo hazan-dranomasina, indrindra ho an'ny eto an-drenivohitra. Lasa lafo be izao ny vidiny. Taloha izao tony amidiny 30 000, izao tony lasa amidy 50 000. Tsy vakina. Patsa be izao taloha amidina 70 80 izao lasa amidy 100 000. Lasa lafo be. Lasa le tombatra ilaina izao lasa kely. Ny volana novambra ho avy izao dia mety mbola hiakatra ny vidin'ireo hazan-dranomasina raha ny fanazavana hatrany. Mahakasika izay arenan-dranomasina izay hatrany, manoloana ny resabe mahakasika ireo sambo 30 mitrandraka ny arenan-dranomasina eto Madagasikara. Nanambara ny ministra Nzony sy ny arena anaty rano androany Andriamatoa Augustin Andriamananoro fa tsy topikevitra tamin'izany ny tenany. Fifanarahana nataony Sinoa sy ny AMDP na ny Agence Malagasy de Développement Économique et de Promotion d'Entreprise nandritra ny fitondrana eranjaona ary mampianina izany raha ny fanazavany. Arahintsika ny fanazavany ny ministra tompon'andraikitra. Tsy mahafantatra ny fisiny tetikasa io voaloha satria tsy tao anatin'ny izay hoe mpanarady tamin'izany dia fivaniana natao tamin'ny Chine izany ny tenanay na mpiara-miasa anivon'ny mpitafo ary ny nanao ny Chine dia tsy ny ministera na ataoko hoe ny sampandravaraha teo anivon'ny ministera koa izy fa tena sampandravaraha mitokana misy izay fahalavako an'izy io miara-miasa eo anivon'ny fiadidiana repoblika satria ilay AMDP razovansy teo dia tamin'ny fahaefatra ambin'ny folo volana septambra tamin'ny taona 2024 tao anatin'ny andro nankalazana amin'ireny fampafon'ireny no nitsanganan'izy io izay natao marina dia hoe agence malagasy pour le développement et la promotion des entreprises.